Nanjakany malagasy tanteraka ny fiadiana tompon-dakany faritra atsimo Afrika eo amin'ny taranja tenisy ambony latabatra ho an'ny sokajy lehilahy. Ifabiorakoto Arimanina sy Antoine Razafinarivo niatrika ny lalao famaranana omaly talata. Noroban'ny Ifabiorakoto Arimanina roa tao amin'ny tsesy ny medaly volamena tamin'ity fifananana ity. Resiny nandritry ny lalao famaranana izay natao omaly tao amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena Mahamasina i Antoine Razafinarivo tamin'ny seta 4-0. Teo amin'ny fiadiana larina fahatelo dia resy nitikina Razafindrakoto ihany koa ilay teratany Etopiana Darara Tofera. Omaly talata no namoaka ny lisitry mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena malagasy andray anjara amin'ny fiadiana ny amboaran'ny Kozafa ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra. Araka ny efa nolazain'ny mpanazatra Romuald Rakotodrabe dia 10 isanjato amin'ireo mpilalao ireo dia efa saika voanjo tamin'ny volana Desambra nandritra ny fifantsanana ny fiadiana tombon-dakany Afrika nalohana ny Eswatini. Misy ireo mpilalao vaovao toa ny Felicité Manouantso, mpanafika ny Fossa Junior, Tino Tokoniainy, irakiraky ny ASC Fanalamanga, na ihany koa ilay vodilaharana Tokorandriany Iriny. Niainga omaly azo ny Afrika Atsimo ireo mpilalao malagasy ireo izay hiatrika ny lalao voalohany izay iaonany amin'ny Tanzania ny asabotsy izao.